miarahabanareo amenaran'i Jesosy iaby ilay longomamy tsy akanavaky ny fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay aby amin'ny tokantrano izay misy antsika any. Misaotra azy tsika fa mbo tafahana ndraiky mbo afaky mizara mifampizara izay tiana ho zaraina anio. Eto moa zany misy ten'Andriamanitra ao amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy 5:20 izay no ten'Andriamanitra ny safidiana natokana amin'ity volana ho ity izay ho zaraina anio. Nefa mialohan'izay, alohan'ny hidirantsika lalina amin'izay ten'Andriamanitra izay dia endaontsika hivavaka-tsika. Andriamanitra rainay eny an-danitra, misaotra anao zahay Baba noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra anao zahay fa mbo velonay, mbo afaka manao ny asanao koa. Eny, isaoranay lehibe izay rehetra vitanao taminay. Isaoranay lehibe anao ny fotoana izay nomenao anay ny fahasalamana. Ankehitriny zahay, hampanaovanao ny asanao, omenao, hampitorianao ny teninao, hampizaranao ny hafatrao. Ny angatany aminay Baba dia tsy zahay ro hivola eto, fa Iha Jehova ro hivola eto. Iha ro nendry ty lelanay, Iha ro nendry ny vavanay sy ny molotray. Ka hiteny eto. Ny asa dia anao Tompo. Zahay dia fitaovana fa ianao no hivola eto. Hanaparitaka izay tiana ho volana eto lahy. Meteza ray hainy vavakay. Meteza Tompo amaly ny vavakay. Meo fotoa koa ny longonay aby tsirairay avy amin'ny tokantrano misy azy any. Mba hana fotoa, mba tsy hoelengelen'ny ty devoly, mba afaky, mba ho anana fotoa ho afaka hihaino izay raha ho volany anio. Na izaho ataonao fitaovana ihany koa. Izaho koa dia mba hahazo lesona amin'izay rehetra ho resahinao anio. Mantoko sy mino Baba fa manatrika eto anao satria ianao dia hiteny, ianao dia hizara izay raha tianao volany anio. Misaotra Tompo tianay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana raika avao anaovana izao vavaka izao. Amen. Amen. Alohan'ny ilirantsika amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy 5:20 io, misy ten'Andriamanitra tsy ho vakiantsika. Ten'Andriamanitra ao Matio izay mety hoe efa be pahalala io ten'Andriamanitra io. Vakiantsika raha manana baiboly ianao mitokantrano amin'isy anao any dia endaontsika hiaraka hijery ny filazantsara amin'ny Matio toko 5:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Vaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahany sain-dratsy dia ny vono olona sy ny fakabadin'olona, ny fitsangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany no mahaloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa, tsy mba mahaloto ny olona. Amen. Misy matoka fa mety mazava amintsika io ten'Andriamanitra io. Raha manana fotoana ianao dia afaka vakianao any tokantrano misy anao any. Inona izy ny ten'Andriamanitra teo? Ny mampahaloto ny olona hoy ny ten'Andriamanitra teo dia izay mivoaka avy ao anatiny fotsiny, ao anatitsika ao. Amin'izao farany izao, ry hava malala, ry longomamy dia mitaky antsika Jesosy handeha amin'ny fahamasinana. Mitaky antsika tsirairay, mitaky antsika fiangonana, mitaky antsika vondrovondron'olona, mitaky antsika fianakaviana ao amin'ny Tompo. Handeha amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny fahamasinana, manomboka ao anatitsika ao, ka hita ety ivelany. Mariko eto moa zany fa ny fahamasinana dia misy karazany roa. Misy karazany roa, misy ny fahamasinana ivelany dia misy ny fahamasinana anatiny. Ary ny zavatra hita sy ny zavatra fantatra fa hita zany be da be maro hita eny dia ny fahamasinana ivelany. Maro amintsika zany ny manao fitafy mendrika araka ny sitrapon'ny Tompo, manao fiteny mamy, manao fijery malefaka, manao be da be zany, mety haitsika zay raha zay. Fa
ny fahamasinana ao anaty no tsy misy mahafantatra afa-tr'Andriamanitra irery ihany. Tsy ety ivelany ihany toy ny fariseo mpiatsara velatsia, fa manomboka ao anatintsika. Satria taloha moa zany ny fariseo dia ety ivelany ihany, miseho ety ivelany, dia maro mahita, dia maro mahafantatra ohatran'izao, tena masina iny. Fa ny ao anatiny kosa feno faharatsiana. Manomboka ao anatintsika ao ny fahamasinana. Manomboka ao anatin'ny fotsika ao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, raha mpiasa mpiangonana ianao, raha manana andraikitra lehibe ao amin'Andriamanitra ianao, ao amin'ny tompo ianao, dia tsy afaka midelivre ny hafa ianao raha tsy ianao aloha no mangataka délivrance avy amin'ny tompo. Ngamba azontsika ngamba ny tiako volanina, tiako tenenina eto. Isika aloha no voalohany, zay zany, tsika zany no voalohany mila afaka, mila masina. Raha afaka ianao tamin'ny fahotana lehibe, ohatra hoe halatra, vonolona, fijangajangana, dia aza mieritreritra hoe afaka dia nanao fahotana kely aza. Zany hoe ireny zany nolazaina fa fahotana, tena fahotana eo mason'Andriamanitra. Fa ny fahotana kely dia ohatrany hoe considérevanao hoe ohatrany hoe tsy fahotana zany. Ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy misy fahotana be sy tsy misy fahotana kely, fa mitovy daholo. Zay aloha tokony ho haitsika voalohany zay. Ny fahamasinana dia ny fanesorana ny loto avy ao anatintsika, loto avy ao amin'ny fotsika. Misy loto ny ao anatintsika ao, dia izay ny mahatonga ny tsy fahamasinana ao anaty. Misy fahatezerana, misy fialonana, misy fankahalana, misy lainga, misy fitaka, misy avinavina. Mila ny fahamasinantsika Andriamanitra, mila ny fahamasinantsika Jesosy Kristy anio. Izany olona masina izany dia tsy mahenona inona ao anaty fotsika. Na dia tezitra, na dia meloko manao akory izy, na dia tezitra aza, indraindray dia tokony tsy misy lolopo. Foanana mihitsy zany ny lolopo, tsisy ny lolopo intsony. Mila maty zany izay rehetra zany. Mila esorina izany rehetra zany. Mila foanana. Marina maha olombelona antsika tsy mety misy olona manaratsy. Mety manaratsy ahy, manaratsy anao, manaratsy antsika, na miteny ratsy antsika. Mbola mety be vava antsika, mbola mety be famaliana isika. Izany rehetra izany dia mila miongotra, mila miala, mila masina isika rehefa malala. Izay ny tokony ny toetra izay nanan Jesosy Kristy, sy toetra takian Jesosy Kristy amintsika fiangonana, dia ny fahamasinana. Amin'ny teny aloky ny vavantsika indrindra mila fehezina io molotra, io lela, io vava io.
mba tsy hiteniteny foana, tsy hanaratry ny hafa. Miezaka tsy manaratry ny hafa zany. Mahamenatra nge hoe ianao zanak'Andriamanitra, mpitory-teny, mpanaradian'Andriamanitra, nefa mbola manana an'izany fiteny zany, fiteny hafahafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo, toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo, nefa dia milaza ny tenantsika fa mpanompon'Andriamanitra. Mbola mandoto ny lelantsika, nefa io lelantsika io no natao hidiran'Andriamanitra. Io lelantsika io natao hankalaza azy. Mbola vava anankiray foana no hidirantsika, mbola vava anankiray foana no hitoriantsika, mbola vava anankiray foana no hitenenantsika teny tsy fantatra, nefa dia mbola io foana koa no hifosafosantsika, mbola io ihany koa hitenenantsika ratsy ny hafa. Izay zavatra izay dia mila ialana. Masina n'Andriamanitsika dia mila masina koa isika. Araka ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany any amin'ny faraparany ambanimbany toko 4:20 tsy diso aho. Satria voasoratra hoe masina koa ianareo satria masina aho. Dia any amin'ny Levitikosy toko 1:12-7. Mila mana-masina ny any anatintsika rehetra any, satria isika dia tempolin'Andriamanitra. Amen. Ny fanahy masina tsy afaka hitoetra, tsy afaka hipetraka ao anatin'ny tempolintsika, ao anatin'ny tempoly maloto, ao anatin'ny tempoly mbola ao anatin'ny fahatezerana. Indraindray isika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, satria ao anatin'ny fanatrehanana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fanatrehanana ny fanahy masina. Kanefa kosa miala izy raha ohatra ka mbola ao anatin'ny fahazaran-dratsy ianao. Fanahy masina dia natao hitoetra ao anatintsika, fa tsy natao handalo. Fa maro amintsika mandeha amin'ny fahazarana, makany am-piangonana ohatra, na makany amin'ny fivoriana izay misy fotoam-pivavahana, fanatrehan'Andriamanitra, mafana fo be, tena mihira, manao kory, manao délivrance, mandroaka devoly, miteny tsy fantatra. Vao miala teo amin'izay dia mivadika, dia miverina amin'ny fahazarana, miverina amin'ny fiainana ohatra ny hoe olona zanak'izao tontolo izao. Dia amin'iny fotoana ireny ny fanahy masina tsy tafapetraka ao mihitsy. Raha vao maloto ny ao anatinao tsy tafapetraka ao ny fanahy masina. Or nefa io fanahy masina io tsy natao handalo ao anatintsika, fa natao hitoetra, natao hipetraka, hiaraka amintsika ao, satria izy mitari-dalana antsika, mahazanak'Andriamanitra antsika, ary io no manamasina antsika. Raha tsisy ny fanahy masina ianao dia tsy ho masina mihitsy. Amen. Mila masina ny fijerintsika. Izany hoe ianao miezaka ianao tsy mijerijery zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo any an-takotakona any, akanafinafina any. Satria maro manko izany. Andriamanitra irery ihany mahay an'izay zavatra izay, zava-misy izany, fa tsy hoe sanatriany tsara, fa aleo resahana. Miezaka izany tsika kristianina, indrindra ny mpanompon'Andriamanitra, mpanaradian'i Jesosy Kristy, miezaka mametraka an'Andriamanitra ao anatintsika hoe raha manao an'ity za dia hitan'Andriamanitra, raha manao an'izao dia fantan'Andriamanitra. N'aiza n'inona izany dia tsy maintsy hainy foana io. Dia izay zavatra izay mila tandremantsika. Amen. Mila manana fanetreteny isika. Tsy mila mieritreritra zavatra negatifo foana izany, fa mieritreritra ny fahamasinana hatrany. Mila misaintsaina ny any ambony, satria matetika ny fiainantsika dia mandoto antsika, amin'ny manodidina antsika matetika. Mety tsy sitraponao ilay izy, fa mety ny fiarahamonina miaraka aminao ao, na ny olom-bodirindrina aminao, na olom-piara-miasa aminao, na mety olona mpiara-mivavaka aminao ary. Miezaka ianao miala amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo. Mila misaintsaina ny fahamasinana hatrany.
mila masina amin'ny rehetrarehetra, ny tanana, ny tongotra, ny sofina, tsy mihaino izay teny rehetra iny izao. Ianareo angamba mahafantatra mba tsy hanazavako lavabe, indrindra fa amin'ireto Facebook, TikTok sy ny karazany reto ireo no matetika no mandrehan'ny devoly antsika mpanaradia zanak'Andriamanitra. Mila mitandrina isika amin'ny rehetrarehetra. Amen. Mila miambina isika amin'izany rehetra izany, satria raha tsy ao anatin'ny fahamasinana isika dia moramora ho an'ny fahavalo. Iza moa io fahavalontsika io? Dia ilay fanahy maloto, devoly. Moramora ho an'ny fahavalo ny miditra ao anatintsika, ka na dia hitady délivrance, eraky n'io ary ianao à gauche à droite, eraky ny vazatany, tsy haiko tsony hoe aiza. Na hitady mpanompon'Andriamanitra eto sy roa ianao, na hitady mpanompon'Andriamanitra eto sy roa zaho, isika, ka rehefa tsy ao anatin'ny fahamasinana dia tsy misy dikany. Tsy daitsy ho izay fitenina izay tamin'izay mbola kely, fa tsy daitsy délivrance sasy, tsy ho afaka mihitsy. Na itelopolo isan'andro ianao délivrena, tsy mety, satria ianao mihitsy no mila miova. Amen. Ny teo ihany ny teo, ny polipolo isaky ny alahady mihetsika. Ohatra avao zany, misy devoly avao. Misy devoly tsisy fiovana mandavataona zany ianao, misy devoly dia mihetsika le devoly dia miady amin'ilay olona mamoaka teny. Tsy haiko moa zany, aleo mba tsy hiteniteny foana fa samy mahalala an'izany isika. Fa ny tiako tenena eto hoe ianao mihitsy zany, ny tenako mihitsy, ny tenanao, ny tenantsika, tsika tsirairay samy mila mahatsapa-tena an'izay hoe inona ny zavatra banga. Fanahy masina, ny fahamasinana tsisy ao anaty ao. Isika mihitsy no mila manapa-kevitra, miala tanteraka amin'ny fahalotoana, ka miroso amin'ny fahamasinana. Ny nofo sy ny fanahy dia mifanohitra, araka ny voasoratra any amin'ny Galatiana. Ka raha mbola ny nofonao no manjaka dia moramora ho an'ny fahavalo no miditra. Raha mbola ny nofonao no saintsainao andro manalina dia moramora ho an'ny fahavalo mamantroka anao. Raha mbola ny zavatra ity an-tany no torianao mandavataona, ohatra mpanompon'Andriamanitra ianao ka mitory foana hoe izao ny fiainana eto, raha azo vola ianao, raha te azo vola ianao, raha te azo harena ianao, raha te azo izao, tsy mikatsaka ny any an-danitra, tsy mikatsaka ny fahamasinana, ny fibebahana, dia moramora ho an'ny devoly ny mamingana anao. Misy matoky efa mazava tsara angamba zay aho. Izany hoe mila maty ny ara-nofontsika zany, mila maty, izay no tiako tenenina eo. Mila miheny isika ny ara-nofo, isika izay mpanompon'Andriamanitra, isika rehetrarehetra. Fa aoka kosa Jesosy no hisandratra, aoka Andriamanitra no hisandratra. Amen. Rehefa isika feno ny fanahy masina dia mazava ho azy fa miditra ao anatintsika. Amen. Rehefa isika no feno ny fahamasinana dia mazava ho azy fa miditra ao anatintsika ny fanahy masina, ary tsy miala ao anatintsika izy. Tsy miala ao anatintsika ny fanahy masina, mifaly ao anatintsika, miova ny fandehantsika, miova ny fijerintsika, automatique miova ny fiteny, satria ao anatintsika ny fahamasinana rehetrarehetra. Amen. Dia Andriamanitra ihany koa dia be fitiavana izy. Efa fantatsika na nomezana zanan'ilay tokana mba hamonjena antsika. Izay hitantsika any amin'ny Jaona 7:24 izay lanin'ny tsirairay avy tsy anjery, moa hoe mba efa tsapanao io fitiavan'Andriamanitra io. Sa laninao tsy anjery foana ilay soratra masina fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no menina. Amen. Tsy takatry ny saina ny fitiavan'Andriamanitra antsika raha vavy malala. Ankoatra ny Jaona 7:24, tserevitsika ny Korinthiana 2:5-5:20. Izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa ny
fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izay no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho amin'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Halleloia, amen. Lesona anankiray izay azontsika tsoahina izany rehetra: rehefa maty ho anao Jesosy, namonjy anao Jesosy, dia tsy tokony ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao fa velona ho an'i Jesosy. Mipetraka izany ny fanontaniana amintsika hoe velona ho an'i Jesosy ve ianao amin'izao ora itenenako izao? Miaina ho an'i Jesosy ve ianao amin'izao fotoana izarana ten'Andriamanitra izao? Mianaraka ny sitrapon'i Jesosy ve ianao izao amin'izao fotoana izao? Amin'ny vaninandro farany, amin'izao fotoana farany izao isika miresaka izao satria izay ny zavatra nolazainy izay henontsika teo hoe mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Maro ny olona maika izany izay tsy miafina amintsika, tena maro ny olona ary kisisika tena azo lazaina hoe maro izany ny olona, be da be ny olona mitady fahagagana, be da be ny olona mitady faminaniana, be da be ny olona mitady olona izany hoe manana hery avy amin'Andriamanitra izany hoe io tena pasteur be, io tena voaositra, io tena jereo ange vao jereny foana ianao dia mianjera, ohatra izany. Rehefa metrahan-tanana dia mianjera. Non, tsy izany mahamaika fa ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, le fahamasinanao, izany mahamaika. Ny olona ao amin'ny Jesosy, matotra ao amin'ny Jesosy, mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy, izany hoe maty ny momba ny tenany araka izay voalazako hoe teny aloha teny, teny ambony teny. Tany aloha tany moa izany fa tsy teny ambony, azafady. Maty ny momba ny tenanao, tsy mihevitra ny tenanao intsony izany ianao, izany hoe miara-nofo izany, fa mihevitra ny any ambony. Aiza ho aiza no misy antsika amin'izany. Firy taona izany tsika, firy taona ianao, firy taona izaho nanompo an'Andriamanitra, firy taona nahazanak'Andriamanitra anahy. Mba nifantoka amin'izany fiainana fahamasinana izany ve izaho sy ianao? Sa dia efa hoe ny mahazaho ahy, na any am-piangonana dia izaho, na amin'ny fotoam-pivavahana any an-tokantrano amin'ny fiarahamonina dia izaho, na any amin'ny mpianarana dia izaho, na fotoam-pivavahana any amin'ny mpiasana ohatra dia izaho foana izany no verimberina nandritra an'izay taona maromaro manomponao tompo izay. Tsy toetra an'i Jesosy Kristy izany, tsika mila maka tahaka an'i Jesosy Kristy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamasinana, fitiavana, amen. Raha tsy nity antsika Andriamanitra dia tsy nanolotra ny zanany. Raha tsy nity antsika Jesosy dia tsy nidina koa taty, amen. Fitiavana lehibe na noloran'Andriamanitra ny zanany iny eo antsika, hanavotana antsika. Halleloia. Maninona izy tsy niteny hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nampisamboriny ny zanan'ilay tokana ohatra, na hoe natrosany ny zanan'ilay tokana, fa maninona izy niteny hoe nomeny ny zanan'ilay tokana. Izany zavatra omena izany afoy. Tsy fantako moa ianareo raha ohatra hoe manome zavatra olona, efa misy zavatra omenao olona izany dia hoe avela indray ilay zavatra nomeko anao iny. Ohatra foana mety misy manao an'izay zavatra izay, fa zavatra omena izany afoy izany, barakay dia samy miala. Amen. Ny olona be da be ny olona
amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'ny andro faran'izao dia miaina amin'ny fitiavan-tena. Ny zavatra izay tsy tena faran'izay tsy tian'ny tompo. Iny no manjaka amin'izao. Dia mety hiteny indray ny sasany hoe ka zavatra efa voasoratra, efa zavatra efa naminaniana hatramin'izay io hoe any am-parany any ny olona ho tia tena, ho tia vola, ka tsy maintsy tanterahana rehefa aminaniana. Zavatra izy io fa mahazanak'Andriamanitra antsika izany amin'izay fahamasinana ilayntsika izay tsika tsy afaka mahazo ny fanahy masina. Tsisy fanahy masina mihitsy hiditra ao anatintsika raha tsy masina isika, raha tsy miezaka manantona an'Andriamanitra, miala amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ka ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola izany zavatra izay tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vola ny fototry ny ratsy rehetra izy. Any am-piangonana feno fitiavan-tena, ny mpitarika feno fitiavan-tena, ny mopera fitiavan-tena, ny fona Jesosy tsy mitsara fa izay ny zavatra misy. Ary izay ny mahatonga an'ity firenentsika ity milentika mihamantra miharatsy ny olona satria maninona ilay fitiavan-tena io. Samy mieritreritra ny tenany, na ny mpitondra, na ny manarakaraka azy eo, na ny amin'ny fianakaviana, samy mieritreritra ny tenany. Fitiavan-tena no manjaka. Mila miova isika. Tena mila miova isika. Halleluja. Na vehivavin'Andriamanitra na lehilahin'Andriamanitra dia mirona amin'izany daholo, samy mitsinjo ny tenany, samy mieritreritra ny tenany, ny azy. Zaho. Mila miezaka manantona an'Andriamanitra isika ry ava-malala. Amen. Ny fahamasinana ihany koa dia tsy ny fangalatsika hatahaka ny mpanompon'Andriamanitra, hoe hakatahaka ny toetra ny pastera sa hakatahaka ny toetra ny mopera sa ohatra, hakatahaka ny fiangonana rehetrarehetra, ny filohan'ny fiangonana, ny papa ohatra. Tsy fahamasinana ianaran'izany. Jesosy Kristy no tokony alantsika tahaka. Makatahaka an'Andriamanitra, makatahaka an'i Jesosy Kristy. Amen. Raha jerentsika tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary izao tontolo izao dia tamin'ny alalan'ny fiteny Misia zao rehetrarehetra teneny Misia, fa rehefa tonga amin'ny fanamboarana olombelona izy dia izany nataony handeha isika izy hanao olona, namboatra olona mitovy endrika amintsika. Izany hoe nidina izany izy, nanana fanetretena izy, nidina avy any ambony izy naka fotaka nanaovany ny olona. Ary izany dia fanetretena lehibe izany, tokony alaintsika zanany, mpanompo ny mpanaradia azy antahaka. Ny fanetretena, ny fanomponan'Andriamanitra dia atao mpanetretena. Dia mbola mametraka fanontaniana indray hoe ary aiza amin'izany ny toetrantsika? Manana fanetretena ve isika? Midina ambany? Ohatran'ny sarosarotra be izany. Tokony alaintsika tahaka izany. Ary tsy natao hoe namboarina ihany isika, fa natao mitovy endrika aminy. Izany fitovizana endrika izany mila averina, mila averintsika, mila aseho, dia mila miroso amin'ny fahamarinana, mila miroso amin'ny fahamasinana indrindra isika rehetrarehetra. Amen. Satria masina hoy izy masina ho ilay Andriamanitra reo, dia ianareo koa tsy maintsy masina, tokony ho masina. Halleluja. Tsy atao ampanenina ny zavatra rehetra, ny fanompoantsika an'Andriamanitra, satria izany no azahoantsika valosoa lehibe indrindra any an-danitra.
Ary aoka isaintsaina isika any ambony hatrany. Mangatahana izany Jesosy Kristy hatrany hanadio tanteraka anao isan'andro. Amen. Fa araka ny fahamasinan'ilay miantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Amen. Aoka isika ho masina amin'ny fitondran-tena rehetra. Fa tsy ho fahazarana ny fanompoantsika n'ilay naharentsika. Mba tsy ho verimaina ny fotoana izay nanompoantsika azy aman-taonany maro. Fa mba hisy fiovana tokoa, fiovana ivelany, fiovana anatiny. Ho avy Jesosy tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satro-poninahitra ao. Efa mandondony eo am-baravarana izy. Kely sisa dia hikatona izao tontolo izao. Efa ao anatin'izay fahamasinana izay ve ianao? Samy misaintsaina any anatiny any ary samy mamaly. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Rehefa avy isika, misaotra ireny no teny izay nizaraina anio. Misaotra fa nanatrika teto ianao, misaotra fa ianao no nampiteny. Ny teny izay nizaraina mba ho tafalatsaka ao anatin'ny tsirairay izay niainy Tompo, ary ho tafalatsaka atao anatiko izay nataonao fitaovana ihany koa. Ary aoka izay hanana izany toetra feno fahamasinana izany. Ary ayangataka ny fanainao masina satria ny fanainao masina Tompo tsy mipetraka amin'ny toerana na maloto, tsy mitoetra ao anatin'ny fahalotoana fa ny fahadiovana. Angatany aminao Tompo, diovy mandrakariva izahay. Noho izany Jesosy Kristy zanako ilay tokana, izay very izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, no anasanay mandrakariva Tompo. Miteza iray iainy vavakay. Miteza ianao hiaraka aminay hatrany. Misaotra iray sandratra hiavy ny anaranao, minaran'i Jesosy Kristy irery ihany naovana izany vavaka izany. Amen.